Fifaliana lehibe no androsoana indray ato anatin'ny tokantranonao manaraka tsy tapaka izao fandaharana eto amin'ny fahita lavitra izao. Zavatsoa mandrakariva no ifampizarantsika eto ary anananay fanantenana indray fa hitombo fahasoavana, hitombo fitahina, hitombo fahalalana ao amin'ny fanahy masina indray ianao androany. Ao anatin'ny fianarana, fandiniana, famakafakana trano ny tenin'Andriamanitra isika ao anatin'izao fampianarana izao izay anasanay ianao anana faharetana fatokina eto am-panarana ny fandaharana izany. Miarabantsika tsirairay avy manonona ny fiadanan'ny tompo amin'izao fotoana izao ny tenako pasteur Ertina Rafamezatsoa ary ny etanilany keto kosa dia ny pasteur Ertina Randriarymalala Davidson. Miarabanao pasteur, miaraba mpiaino ihany koa tsika. Miarabantsika menakavy tompoko dia manonona fiadanan'ny tompo. Iya, vavaka no hoentintsika manomboka ny fandaharana mba hoe ambany fitarihan'ny tompo sy ny fanahy masina ny zavadrehetra ahafahantsika manovo ny fahalalana hatrany hatrany, manasantsika aty anatin'ny tokantrano aty ihany koa. Iompo-po, iompo-panahy, iombom-bavaka isika mianakavy vavaka isika tompoko. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra anao zahay ary manome voninahitra ny anaranao masina sy lehibe. Tsy lany amamina ny fahasoavanao tompo ary tsy manam-paharitana ihany koa ny famindraponao fa vaovao isa-maraina ampy mizara ho an'ny isam-batan'olona. Amin'ity anio ity indray dia izara izany aminay tsirairay avy ianao amin'ny alalan'ny teninao sy ny hafatra izay ho ampita eto. Mangataka anao hielo lalana izahay tompo ary fe sy andrindra ny zava-misy rehetrarehetra mba andraisanay ary atafita ty anatinay ny fiainana fahasoavana, fitahina izay nampanantenainao ho an'ny zanakao, ho an'ny mpanomponao, ho an'ny olonao. Vangio ny tokantrano, vangio ny isam-pianakaviana, vangio ny tsirairay avy hatsapa mihitsy izany kasika ao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra ray. Amen. Ao anatin'ny fandalinana trano ny bokin'ny Exodus sika pasteur, fahasoavana maro, fahalalana maro, fitahina maro, taridalana maro ny fandraisitsika tao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Kanefa na dia maro aza ny vita, mbola maro ihany koa ny fahasoavana azo raisina, hotovozina ary ireny ilay fahasoavana tsy mety tapitra pasteur, sitrapon'Andriamanitra hitahinan'ny olona, hozaraina amin'ny olona ary nizaniza mandray an'izany dia mbola manana fiainana vaovao, tontolo vaovao azo antenaina ka androantsika dia mbola hiditra trany ao anatin'izay fandraisana ny hafatry ny tenin'Andriamanitra izay tafiditra ato amin'ny Exodosy toko faha 12 tsika zao pasteur izay maneho fanambarana ny avin'ny loza fahafolo, zany hoe nisy loza sivy izay fanambaran'ny hafatra napitatsika teto mariana fa loza ho an'ny fahavalo fa fitahina kosa ho an'ny zanak'Andriamanitra ny ao ambadika izay. Na dia teo ary nefa izay loza sivy izay raha manao famitinana kely tsika dia ohatra mbola tsy nahafapo ny fanafahana, mbola tsy tonga tany amin'ilay tanjona izay amin'ny fafenonana mpanantenain'Andriamanitra ny vahoakany, ny zanany dia ny zanak'Israely, ary ohatra mbola nanamafonifony ny fahavalo, mbola nihirihiry tamin'ny evo ny farao-mpanjakan'ny Egypta izay efa zatra lalandririnina, zatra napahory, zatra nanandevo ireto zanak'Israely reto ary mbola mieritreritra ampiasan'izay fahefan'izay hatrany. Mitoy ny tantara pasteur any amin'ny loza fahafolo, vitantsika hoe hatraizany toedra raha fa zao ndao raisitsika aloha ny vaky ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika manohy izany. Exodus toko faha 12 ny andininy voalohany sy ny toyany ndao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Filazana ny avin'ny loza fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fa Jehova nilaza tamin'i Mosesy hoe mbola tonga loza iray koa aho amin'ny Farao sy ny Egypta aho, ary rehefa afaka izany dia andefa anareo hiala aty izy, ary rehefa andefa anareo rehetra izy dia anroka anareo fatratra hiala aty. Koa mitenena amin'ny olona ary aoka ny lehilahy samy angataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena amin'ny namany aby, ary ny vehivavy amin'ny namany avokoa. Dia nataon'i Jehova nahita fity teo imason'ny Egyptianina ny olona
ary Mosesy de lehilahy malaza indrindra teo amin'ny tany Egypta, de teo imason'ny mpanompo ny Farao sy teo imason'ny vahoaka. Ary hoy Mosesy, izao no lazain'i Jehova rehefa tokony ho mamantona alina, izao ivoaka akeo afovoan'ny Egypta, dia ho faty ny lamatoa rehetra eo amin'ny tany Egypta, hatramin'ny matoa ny Farao izay mipetraka ao ambony seza fiandrianana, ka hatramin'ny matoa ny ankizy vaviny izay eo anilany fikosombara, ary ny voaloha teraky ny biby fiompony rehetra. Ary izy fidradradradrana mafy eran'ny tany Egypta, eran'ny tany Egypta rehetra, izay tsy mbola nisy tahaka izany, sady tsy hisy tahaka izany intsony. Kanefa tsy hisy na dia alika aza anetsika ny lelany amin'ny zanak'Israely rehetra, na amin'ny olona na amin'ny biby, mba ho fantatrareo ny tsy fampitovian'i Jehova ny Egyptianina sy ny Israely. Ary nidina ho ao amiko ireo mpanompo rehetra ireo, dia niankohoka eo anatrehiko ka anao hoe, mandehana ianao sy ny olona rehetra izay manaraka anao, ary rehefa afaka izany de vao andeha ao, dia niala teo Farao tamin'ny fahatezerany mirehitra, niala teo amin'ny Farao tamin'ny fahatezerany mirehitra Mosesy. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, tsy iaina anareo Farao mba hitombony fahagagana izay ataoko eo amin'ny tany Egypta. Ary Mosesy sy Arona nanao ireo fahagagana rehetra ireo teo amin'ny Farao, nefa Jehova nanamafony Farao ka tsy nandefa ny zanak'Israely hiala tamin'ny tany izy. Zay nivaky teny pasteur, anomboka hiditra ao anatin'ny lesona sy ny hafatra ary mifahalalana indraitsika amin'izao fotoana izao menanao ny fitenenana. Ya zava-dehibe zay pasteur Fanomezantsoa, ny nafahana namaky izay tenin'Andriamanitra zay novakinao teo izay iresahana moa zany ity resaka ity mahakasika an'ilay hoe loza fahafolo sady farany, loza fahafolo sady farany izay haneren'Andriamanitra, karazana pression haneren'Andriamanitra ny Farao sy ny Egyptianina iray manontolo handefa ny zanak'Israely hivoaka avy eo amin'ny tany Egypta. Karazana pression zany izy ty hoe tsy maintsy avoaka anao ny zanak'Israely hiala amin'ny tany fanandevozana. Ary araka ny hita eto dia fahafatesana ireo zanak'alahy matoa rehetrarehetra manomboka amin'ny zanaky ny mpanjaka ka hatramin'ny zanaky ny babo na ny zanaky ny andevo any amin'le tany Egypta ka tsy zanak'Israely izy ireo, hatrany amin'ny biby te hisy an'izay famonona ny zanak'alahy matoa rehetrarehetra izay. Zay zany ilay votoatiny io resaka io. Fa hoy izy eo amin'ny andininy faraky ambin'ny folo, amin'ny andininy voalohany azafady, toko faraky ambin'ny folo andininy voalohany. Fa Jehova nilaza tamin'ny Mosesy hoe mbola tonga loza iray koa ao amin'ny Farao sy Egypta aho, ary rehefa afaka zany dia andefanareo hiala aty izy. Tsy ndriny Baiboly tsara hoe rehefa afaka amin'izay ty loza ray farany ty izay ameleza koa ny Egyptiana io dia andefanareo izy. Ary rehefa andefanareo rehetra izy dia androkanareo fatratra hiala ty. Tsy ndriny tsara androkanareo fatratra hiala ty koa mitenena amin'ny olona. Ary eo ka ny lehilahy samy angataka firavaka volafotsy firavaka volamena amin'ny namany, ary ny vehivavy angataka firavaka volamena sy volafotsy any amin'ny namany ihany koa. Eo zany pasteur Fanomezantsoa raha dinianao io tantara io dia voalaza Baiboly tsara hoe handrokanao fatratsy izy. Zany hoe tsy izy tsony no tsy anao tsony no angataka hoe mba avelao zay andeha, tsy anao tsony no andadilady hoe mba avelao amin'izay zay avotsory, fa izy mihitsy ny androkanao manao hoe mandehanareo fa tsy zakana intsony. Eo zany pasteur no tiako horesahana ary ampaherezako ny mpijery an'ity fandarana ity ary an'ity retim-pino mpanaraka amin'ny fandarana izao hoe ianao raha mbola mijoro amin'izay lazain'Andriamanitra,
ianao raha mbola mijoro am'izay lazain'ny baiboly ianao raha mbola mijoro am'izay lazain'ny tenin'andriamanitra tsika mpanaraka an'ity fandarana ity raha mbola mijoro ianao am'izay lazain'ny baiboly sy lazain'ny tenin'andriamanitra pasteur fanomezatsoa mijoro am'izay zavatra lazain'ny baiboly ianao andriamanitra tsy maintsy anatanteraka ny teniny aminao na hoelana ho ainga ary efa nisy zavatra nomaniny ho atao aminao ary efa misy zavatra nomaniny mba ho atao eo amin'ny fiainanao na hoela na ho aingana rehefa niteny andriamanitra fa andamina ny tokantranonao izy dia ho alaminy io pasteur dia ho alaminy io na tsy maintsy tanteraka ary tsy maintsy tanteraka zay rehefa niteny andriamanitra fa anasitrana ny aretinao izy dia ositraniny ianao ary ositraniny hatramin'ny farany na inona zavatra iseho dia ho tanterahany zay ny lazainy rehefa niteny andriamanitra fa hitahanao hamany olanao handresin'ny fahavalonao handresin'ny problemanao handrodana ny tendrombohatra eo anoloanao rehefa andriamanitra no niteny an'izay tany am-boalohany dia ho tanterahany hatramin'ny faran'izay tsy ho avotsiny mandrakizay ny zavatra tsy hain'andriamanitra dia mivadika amin'izay ny lazainy zay tsy hain'andriamanitra ny zavatra tsy vitan'andriamanitra dia ny mandainga zao ny nambarany hoe tsy mba olombelona ozy izy ka hanenina na zanak'olombelona tsy mba olombelona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina efa nilaza va ozy ka tsy ho tanterahako ary efa niteny va ka tsy ho tovoko fa zay ny lazainy dia ho tanterahana ny olana fotsiny mako zany pasteur raha fanomezatsoa dia eo amin'le hoe maharitra ve tsika sa tsy aharitra any ny olana aharitra venao sa tsy aharitra satria raha ny resaka eto amin'ity zanak'Israely ity sy ny fanafahana nambaran'andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ny fanafahana hoy amantsy anao dia efa nanomboka taty amin'ny Exodosy toko faharoa andriamanitra no nilaza fa hanafaka ao anatina volana maromaro no anan'ireo ao anatina taona mihitsy tsy haiko na efa amataonany mihitsy ary izy io resaka io efa niteny andriamanitra hoe hanafaka fa ary io koa mahavarina amin'le zavatra ambara amin'ny baiboly ambaran'andriamanitra rehefa miteny zay izy hoe hanafaka anao dia misy fotoana izy io pasteur raha fanomezan-tsotsy hoe androany teny androany tsy voatery hoe androany ty androany misy fotoana izy mame signe aloha mame famantarana satria raha ny andohany ty tantara fanafana ny zanak'Israely ity dia nomen'andriamanitra aloha le famantarana tany am-boalohany hoe ino ny tena mivadika mena rana azonao ino ny tena mivadika mena rana karazana dingana karazana famantarana fanehoan'andriamanitra hoe anao alizy izy dia navadiny ray avy eo nyren'ny rano osotroan'ny olona to Egypta navadika raha tsy mbola tena navoaka nefa le zanak'Israely mbola io eo ihany ary intsivy nanaovan'ny zavatra tahaka an'izany intsivy le famantarana hoe lay fanehoana nataon'andriamanitra tany amin'ny fanitsiviny fampolony akory azy zay vo afaka ny zanak'Israely zany hoe tsy voatery eny eo fa saingy na le tsy voatery eny eo aza le izy pasteur raha fanomezatsoa dia andriamanitra kosa maneho efa maneho deny melo hoe ho afahako nareo fa tia mipirofo ary tsy midika akory hoe miova ny hevitr'andriamanitra na mbola tsy mitranga ara le fatanteran'le teny dia tsy midika hoe niova ny hevitr'andriamanitra fa asehony anao foana hoe hitanao andefa zavatra ohatr'izao indray fa tsy maintsy miova io ohatr'izany ko ohatra pasteur raha fanomezatsoa tamin'ny Abrahama ne hiteraka ny saky ny teny andriamanitra tamin'ny Abrahama hiteraka zazalahy ianao raha mivady tamin'io Abrahama eritsereta 570 taona ny tsy hoe 570 taona izy vao nanambady fa efa nanambady talohany io izy fa tsy niteraka efa nisy fotoana lavalava ny aretany tao efa nisy fotoana lavalava ny arahana izy mivady fa tsy niteraka fa izy efa 570 taona vao tonga ny fa afatr'andriamanitra fa hiteraka ianao ary avy amin'ny taranakao no hitaina firenena rehetra ambony tany marina tsy ho tanteraka io teny io izy 570 taona no niteny andriamanitra any amin'ny fahazato taona nefany vao niteraka izy zany hoe 520 taona no niandrasana le valim-bavaka
dimy amby roapolo taona mila faharetana lavabe zany pasteur kanefany na de natao aza hoe tsy tateraka tao anatin'ny 5 taona le fampanantenan'Andriamanitra tsy tateraka tao anatin'ny 5 taona le hoe hiteraka ianao tsy tateraka tao anatin'ny heri taona tsy tateraka tao anatin'ny 6 volana tsy tateraka tao anatin'ny 10 taona de tao anatin'izay 5 amby roapolo taona zay kosa Andriamanitra pasteur raha famejato de nampiseho an'i Abrahama foana fa ho porofoko aminao fa marina ny teniko fa omeko zanaka ianao de nisy famantarana be da be hitanao fa ataoko resy eo alohanao ny fahavalonao hitanao omeko anao ty tany ty hitanao omeko an'izao indray ianao aloha mbola tsy tonga ihany le zaza ny tsy tonga fa le asan'Andriamanitra efa mandeha foana efa miseho foana zany le famantarana ho tanteraka io zavatra io ohatran'ny ihany izy io pasteur hitranao ny mpitrandraka vato no ohatr'izany ny misy le atao hoe lalam-bato de rehefa mahazo an'iny lalam-bato iny zany le vato de trandrahana de lavahana de tsy maintsy jerena foana zany aiza indray le lalam-bato teo sady famantarana no taridalana mandrapahatongany am'le tena vato tsara hoe safira na inona le karazam-bato tena tsara reny na diamant ina dia misy lalam-bato de ino no arano zany efa misy famantarana eny andalana eny ka ohatry zany izy io pasteur raha fanomezatsoa rehefa nampanantenanao Andriamanitra fahanao zavatra de misy fotoana tsy le zavatra angatahantsika io no tonga indraindray de miseho misy fotoana tsy io no tonga de mitranga fa zao anefa mahafinaritra na mbola tsy tena mitranga aza le zavatra nampanantenan'Andriamanitra de misy famantarana eny andalana eny pasteur hoe ho asehoko anao le zavatra io tsy maintsy fitratranao tanjony io tsy maintsy iovy vadinao fa saingy eo ny problème pasteur anana faharetana vetsika sa tsy anana faharetana eo zany ny fanontaniana mperaka anana faharetana sa tsy anana faharetana fa eo daholo ny problème ny olona sy ny kristiana rehetra pasteur le resaka faharetana imbe da be no misy vehivavy miresaka amiko pasteur lasa ny vadiko lasa n'olona mivadiko rehefa mivavaka ho an'io loha de mahazo teny avy amin'ny tompo hiverina ny vadiny fa inona ny problème ndray andro zay nisy vehivavy anankiray niresaka tamiko isan'andro izy de mitelefônina sady tena korotaniny mihitsy pasteur le vadiko izy misy vehivavy miaraka aminy ampiangonanao de iza ho le vehivavy de ohatrao de nanotaniko le vehivavy tsy miaraka amin'ny vadiny zany pasteur tsy mifandray amin'ny vadiny zany tsisy ifandraisako anotaniko le vadiny tsisy ifandraisany am'le vehivavy zany efa kotabaitsany de za tsotra be ny teny taminy mianababo ianao aza mikoropaka fa mivadinao iverina satria izy mivady efa nanomboka mikorotana de misitaka le rangah de ianao aza mikorotana fa milamina fotsiny fa ho hitatsika eo ny fataterahany de ho hitatsika eo ny mahamarina an'izany fa tsika hoentsika mambavaka io fa tsy maintsy milama inona ny ataony ozy ianao korotaniny foana lehilahy isan'andro de nisy fotoana ny toriny de nisy fotoana nakarany tribunal nitoriny any amin'ny polisy toriny korotanina ino arakaraky izy zany mieritratra hoe arakaraky ny anakorotanana de hoe pression io iverenan'le lehilahy aminy ataoko an'izao mba ampilamimazy kanjo vao mainka tonga any am'le fisavorotana tanteraka inona ny afarany no tapahan'le lehilahy hatramin'ny divorce nialalina ny raharaha vao mainka nialalina misy karazana olona be da be ohatry zany tsy mahandry ny programme an'Andriamanitra tsy mahandry nyle programme an'Andriamanitra kanefany Andriamanitra eny ampanataterana an'le teniny de efa maneho famantarana fa ho taterana izy ohatra resahako pasteur terezaka tadidiko tsara vehivavy anankiray zay niala taby mivadiny jangajanga be moa le rangaha de le ramatoa resy teto tanina rivo tena resy ny fiainana de lasa izy nakany tamatavy de mifampitondra mambavaka eny moa ivavaka hoanao any anabavy fa ivadinao io tsy maintsy iverina aminao ivadinao tsy maintsy andady laty jerenao fa ivadinao io tsy maintsy miverina ina zavatra nataoko tondra mambavaka azy de manao délivrance de naprisika azy hoe mandro sofoana mivavaka mandro sofoana anao mivavaka ohatra na de any tamatavy ary le vadiny tsy miverina tao anatin'ny 3 taona efa taona tsy miverina fa ny fiaina le anabavy indray niainga
ny aniainga le aranofo le arabola zany nyaniainga de ny anotahin'andriamanitra de le zanany rehetrarehetra ny avaralila teo le fa tao anatina fahantrana lalina nanomboka mba miverina ny anatra nanomboka miverina ny anatra le zanany nefa efa sakeva tsisy ny anatra de nampahery azy any a telefôna moa mifandraisana mahery zao namba fa nivadina izy nge pasteur zao ny reko am'le vehivavy any zao ny reko am'fiarany am'le vehivavy any de tena manao adalana be ry zareo any lazainy hoe fa bevoky zany hono le vehivavy amy pasteur zao any anabavy aza mikorotana am'izany ianao fa atseo ny fanomponan'andriamanitra de ataovy ny asanao fivelomanao aranofo fa efa famantarana hoa io an'lolo io hoe oresy ny vadinao satria ny fiainanao fa mianomboka miamety ka na mbola tsy miverina ry izy aza mikorotana fa atreo fotsiny fiainanao de ny amety ny fiainan'le anabavy de nahazo tomobile izy nanomboka nahazo tomobile pasteur Fanomezatsoa le vadiny ndray tatia Tananarivo nanomboka mivarotra tomobile azonao zany hoe le arena sy le fananana mba netiny le vadiny akeriny satria ny tomobile zareo netiny le vadiny tonga de hoe sanaty volako niala tamity tonga de netiny le rangany tomobile nakany am'le vehivavy de nanomboka ny apotika le rangata ty niaraka tam'le rafivaviny niaraka tam'le vadikeliny ny apotika tatembadika de mivarom-pananana le raha matoa ny atamatavy ny anazy tomobile fa afaka fotoana foy aniny tena sakialasa 4000 eranga na niany koa naza tsisy ianao koa ny rehefa laniny vola am-pelantaninao no roan'le vehivavy nde anao mandefa tsy mifanambontsika ho aizy atsony moa ndray aman-dreny nga misy ray aman-dreny ateherana mpiray-tapo mandatsa ny fianakaviana mandatsa nandady lady tam'le raha matota ny atamatavy iverina any eny a iverina mbo raisinareo de le zanany le raha matomo nisy fotoana saky aby filafila kely fa teo koa nifampidiny an'le zanany de aloha raiso izy neny hoaiza mo izy fa dadanay foany fa raiso izy iny le raha lafa miverina fa zao en condition aza mandray azy raha tsy voniny ivavaka izy aza manaiky andray azy raha tsy vonina anompony tompo izy eny le raha lafa mibebaka iny fa miverina niaraka tamina faharerana sy fampitehana io fa niverina somatsara de nafinaritra moa de tena lasa mivavaka tokoa aloha le rahalahy satria le raha matoty eny efa niova fotateraka de iny fa lasa mpanompon'andriamanitra ka le tiako tenenina ndraindray tsy araky le heritseretantsika azy misy olona mako zao manana problème tokantrano mijery an'ity fandarana ity de ny heritseretiny hoe le vadiko no mamelona le vadiko no karaha mambadiko tsy mame volana izy za de miteny aminao tsy voateriny karaha mambadinao ny amelona anao fa mety anao mihitsy no hotahin'Andriamanitra mety anao no ambinin'Andriamanitra ianao no men'Andriamanitra azy de Andriamanitra mihitsy no amelona anao aloha na tsy eo arany vadinao fa izao rehefa miakatra ny fiainanao iverina tsy hoe iny arandadilady iny ka mila faharetana zany pasteur tsy voatery tonga de le bolonga an'le vadinao no avy eo fa mety ny lalana arabolanao no sokafan'Andriamanitra aloha izay le famantarana pasteur Fanomezatsoa ary zany le dinga nananafahan'ny zanak'Andriamanitra ny zanak'Israely to amin'ny tany Egypte pasteur Fanomezatsoa marina ry tsy miova ary tsy maintsy tanteraka ny planin'Andriamanitra amin'ny olona anankiray pasteur rehefa izy no miteny fa eo foana no zavatra ilaina fantatry ny olona ary manomboka apitatsika amin'ny olo hoe manana ny fomba fiasany Andriamanitra ary amin'ny mahandriamanitra azy de endry izy ka tsy afaka hifandahatra amintsika efa maninona kosa raha mba atao an'izao e fa naninona raha zao no atao mandinika le tantara mantsitsika pasteur de misy taona Andriamanitra anafaka ihany ary tena Andriamanitra ny tompo mifanafahana farany eto amin'ity tantara ity fa ohatra amin'ny mampitehiteny hoe raha nataony ihany ary naninona tsy tany amin'ny voaloha de efa nataony raha nataony ihany ary naninona tsy teo amin'le faharoa farafaratsina fahatelo de efa mba novaina fa efa mafy any ety zavatra mitrango ity e ny zava-misy pasteur de zao misy fahendrena lalina ao amin'Andriamanitra matoa zay ny natao fa zao raha matoky azy ianao ka miandry azy ianao ka manantena azy ianao de ny zavatra ilaina aminao fotsiny de manaiky an'izay fitondrana zay fa tsy diso mety lay fotoanany tsy mifanaraka amin'ilay fotoanany olona androany de androany lay vahaolana mety tsy mahafapo an'le olona arak'izay ilainy androany fa za tehiteny pasteur hoe io planina sy programman'Andriamanitra io na de mody mitarehdretra azy io ny tsara indrindra io ny tsara indrindra ary misy zavatra tian'Andriamanitra seho
ao anatiny io fitondrany io za zao mandinika tokoa pasteur raha petraka amin'ny toeran'ny olona ary misy fotoana efa mbanaka kely an'izany fisainany zany a naninona tokoa moa izy iny tsy nataon'Andriamanitra tany amin'ny faharoana voalohana fahatelo dia efa mivany sahady fa lesona anankiray pasteur hoe maninon'Andriamanitra ny aty amin'ny fahafolo vao miasa ary eo amin'ny loza fahafolo tokoa ny tena misy an'ilay fidiran'Andriamanitra tsetra ary fandraisan'Andriamanitra andraikitra eo amin'ny fiainan'ilay firenena ilay vahoaka sy ny olona isan'ny lesona anankiray azo tsoahana dia ny hoe marina fa niasa Andriamanitra atao anaty loza sivy fa tamin'ny alalan'i Mosesy mbola nampiasaina mbola iendrika ihany koa zany pasteur hoe afaka mamaha olana ny olona fa amin'ny apahany raha mbola izy no manao azy afaka mialanenina ny olona fa hoentinao ny alanenina voaloha faharoa fahatelo fahaefatra hatrany amin'ny fahasivy fa mbola voaporofoana hoe zany ny olombelona rehefa mamaha olana zany ny olombelona rehefa mbola manao zavatra apahany mivoavaha ampahany no milamina fa tsy milamina zato isanjato dia hitantsika hatreo amin'ny loza fahasivy fa amin'ny apahany foana ny vahaolana atao amin'ny loza fahasivy nahitantsika an'izany hoe nanaiky any fa raha hoe ndao ary fa afaka manompo an'Andriamanitra nareo sy ny taranakare fa ny fanananareo ny ondrinareo fa ny etanareo tsy azonareo entina ary zany dia mbola taratry ny fiainan'ny olona amin'izao fotoan'izao pasteur hoe ny olona dia avelany devoly hivavaka ny olona avelany devoly ho any am-piangonana fa tsy avelany anana an'ilay fahafahana fa misy mpivavaka taizana aretina kejainy devoly ny fahasalamana misy mpivavaka taizana trosa kejainy devoly ny toekarena sy mifandrarana sy ny arabola rehetrarehetra misy mpivavaka fa taizany korotana tokantrano olana ara-pitiavana tsatoka ara-pitiavana fa nilikilihina ara-pitiavana izy anefa mpivavaka izy mpandray fanasan'ny tompo izy manana andraiky tao anatin'ny fiangonana fa afa baraka mifampikiritarita any amin'ny tribunal sy any amin'ny divorce rehetra any tsy manana fahafahana ara-pitiavana inefatra manangana tokantrano fa tsy mety mitsangana le tokantrano izy amin'ny mpivavaka mbola amin'ny apahany ary zany ny vahaolana raha olombelona ny manao azy pasteur ary Mosesy nanao an'izany andraikitra zany teo ary nombany Jehovah izy fa eto pasteur ny lesona lehibe dia tsy afaka miala amin'ilay loha hevitritsika hoe Andriamanitra miditra an-tsehatra Andriamanitra mandray andraikitra ary misy taona tokoa izy io avelan'Andriamanitra hitranga hanehoana hoe zany nareo raha nareo ny hanao azy zany nareo raha nareo ny hamahany olana tsy ratsy fa voafetra ary hatreo ihany fa aty kosa Andriamanitra dia nandray andraikitra lo anaovako azy amin'izay ary eto amin'ity toedra raha anankiray ty petraka amin'izay Mosesy petraka i Arona mipetraka ny vahoaka fa Andriamanitra ny miditra an-tsehatra ary Andriamanitra mandray andraikitra ary ao anatin'io Andriamanitra mandray andraikitra io tsy andamindamina tsy anarotsarina tsy hamahamaha olana fotsiny fa tena hamaha olana ary ampiseho ny maha-Andriamanitra azy ary eto somary nahavaka kely pasteur ilay tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahasivy ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy tsy hainao anareo Farao mba hampitombo ny fahagagana zay ataoko eo amin'ny tany Egypta manaitra zany pasteur ay zany olana tsy mivatany amin'ny voalohany tsy mivatany amin'ny faharoa fahatelo fa hatrany amin'ny fahasivy io kay mbola planin'Andriamanitra ihany koa satria amin'ny fotoana hidra-tsetra izy tsy hanao zavatra maivamaivana tsy hanao zavatra kelikely eo ne pasteur no ilaina takatra ary ilaina fantatry ny olona hoe raha mitovy ihany ny olana voavahan'Andriamanitra sy voavahan'ny olom-patatra na ny olana voavahan'Andriamanitra sy voavahan'ny dokotera inona moa ny andaninandro amin'izay Andriamanitra pasteur inona moa ny andaninandro amin'izay fivavahana pasteur fa lay tsy fitovizany indrindra ary ao anatin'ilay zavatra mavery hevitra io nampiasainao daholo ny karazana vahaolana ray roa telo hatrany amin'ny sivy fa lany fananana ianao raha varena ianao mialalina miapotika ny ady mahazo anao io pasteur ny tsy afahana miala fa mila an'Andriamanitra ny fiainan'ny olona io ary Andriamanitra sisa ny fanantenana farany raha mieritreritra mbolo tafavoaka ary amin'izay fotoan'Andriamanitra miditra an-tsehatra zay dia reo ady rehetra reo trangan-javatra rehetra nisy teo amin'ny fiainan'ireo olo reo dia eo ny voamiao avadika Andriamanitra voninahitra eo ny voamiahana porofon'Andriamanitra hoe ao anaovako azy ary zao ny fanaovana azy ary jereo ny anaovako azy dia eritrereto hoe intsivina mahaolana i Mosesy ary nomban'Andriamanitra tokoa izy tamin'izany fa tsy voavany olana tsy tafavoaka ny zanak'Israely fa aty amin'ilay loza fahafolo izay efa nivakinao teo dia ilay fahavalo mihitsy no olo eo monina
tsy azaka intsony ka androka ka ilaza manao hoe melay eto aminay nareo tsy zakana intsony tsy mety aminay intsony fisinareo eto ary raha mbola afaka ny azo andreo paster za mino fanotazomina tsy mora ane zany hoe andevony tazomina telopolo efa-jato taona zany no avotsitra moramora fa saingy efa any amin'ny dimension enjana any amin'ny degré enjana ary any amin'ny degré faratampony ny hery sy ny fahefana eto zay hery azo ao amin'ny alalan'ny Andriamanitra mandray ndraiky tasy miditra antsehatra eo no mahatonga ny olona anankiray anomboka ho afaka anomboka hivotsitra anomboka hivadika ny tantara eo no hazavaintsika amin'ny olona paster marintsika fa miteny hoe tongava fa ho afaka ianao tongava fa sitrany ianao ary isaorana ny tompo fa ato amin'ny tompo tsy mifidy aretina ny tongava fa ilamina ny tokantranonao natoy ahoana ditra ny vadinao na lasany amoron-dava izy na lasany adego izy na lasa izy mbola milamina io no hazavaina amin'ny olona paster tsy hoe mitenitsika de tongava de milamindamina de moramora fotsiny fa misy dingana misy ambaratonga misy fiaretana ahafahan'Andriamanitra miditra antsehatra fa amin'ny fotoana tafapetraka eo amin'ny toerany Andriamanitra de ho marina tsy azo ivaloza zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ho tanteraka zany rehetrarehetra zany ary zany no mahatonga olona maro mahita vokatra mijoro vavolombelona satria tafapetraka eo amin'ny fandraisana andraikitra Andriamanitra ary tafiditra antsehatra eo amin'ny famahana olana paster ia marina le teninao teo paster le hoe mitsofoka amina dimension supérieure dimension tena miakatra any amina grady amboniny ity resaka resana Andriamanitra eto amin'ity loza fahafolo ty efa amina dimension efa any amina stade efa tena ambonimbony zany ty resaka eto ty ary izay no ampahirezako ny mpijery hoe eo ampiandrasana ny valim-bavaka ao anatina hady io ane ianao raha ao anatin'io hady io ianao de tsy mahazo mitanondrika ianao paster tsy mahazo mitomany ianao tsy mahazo mitaraina ianao fa le dimension spirituelle anao tsy maintsy akarina tsy maintsy miakatra ianao ahafahanao miatrika ny hady io fa tsy mety zany le hoe niady atrehanao mafy de de ianao ndray mitomany mafy de kivy mafy de fa kivina faratapony ianao nefa niadinao miamafy tsy mitombona zany pasteur ary tsy possible mandresy an'izany ianao tsy misy olona malemy zany ka afaka andresy tsy misy olona la ny andro amin'ny ranomaso sy ny tomany sy ny fitarainana ka afaka hiatrikady fa miomana ho amin'ny faharesena faratapony fa raha te hiatrika ny adinao ianao ka te andresy ianao de tsotra ihany izy pasteur Rafanomezatsoa tsy maintsy mitraka ianao ary tsy maintsy miakatra amina dimension ambony de ambony ary izay moa ny antonyty le fotoana ato mandritra ny ray volana ty zany pasteur Alvarez pasteur Rafanomezatsoa zay zany le antonyty fotoana ty ao am'le resaka hiakatra amina dimension mihitsy la iara-panahany le olona miakatra amina dingana ambonimbony satria marina foana io le ten'Andriamanitra ny vakinao teo io hoe eo amin'ny andininy fasivo hoe ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy tsy hainao nareo fa rao mba hitombony ny fahagagana zay ataoko eo amin'ny tany Egypta mba hitombony ny fahagagana zany hoe tena tian'Andriamanitra tena mipoka mihitsy tsy hoe zara raha vaovao le olana tsy hoe zara raha vaovao ny olana fa hita zao tontolo zao mihitsy le hoe fipoahana fahagagana fipoahana fandresena mampivingivin-doolona ary mampiaiky ny olona mihitsy tena dada ny Andriamanitra hoe zany Andriamanitra rehefa andray andraikitra zany ny zavatra tian'Andriamanitra seo rehefa manao zavatra izy zany ny zavatra tian'Andriamanitra seo tena hoe miatokatoka mihitsy ny olona rehetra ampitombony fahagagana ary izay hoe le dingana atao hoe tsy maintsy ao anatin'ity fotoana amin'ny asabotsy zao ty izy zao pasteur Rafanomezatsoa tena akarina mihitsy ianao akarina mihitsy ianao ary misy etsim-ponoana goavana zay ho ataotsika ao anatin'ny fotoana io ampiakarana ilay ino moa zany lanjany le ara-panahanao hiakatra ho amina degré ambonimbony ka na inona adinao de azonao hodinganina ary azonao ho resena anapoka n'lay vokatra zay nandrandraina hatramin'izay izao ny voalazany ten'Andriamanitra ny andininy faefatra ozy izy ary hoy Mosesy izao ny lazainy Jehova
eo amin'ny dininy faevatra izao no lazainy Jehova rehefa tokony mamatonalina izao tsy voaka akeo avon'ny Egypta izao Jehova miresaka eto Jehova no ivoaka eo avon'ny Egypta tsy Mosesy tsony ta voalohany de ozy izy Andriamanitra ingao ny tehanao de kapohy ny anina de mivadika lalitra tondroiny reny ranony ely amin'ny tehana de ivadika raha ataovy an'izao ny anina amin'ny tehanao de irotsaka ny avandra atondroeny lanitra de irotsaka ny avandra manaova an'izao anaovy ny tehanao zany hoe hatramin'izay de Mosesy nyetsika fa eto midirany an-trano anao ry Mosesy de mipetra am'izay anao fa izay hiakatra eo afovoan'ny Egypta idina eo afovoan'ny Egypta de amon'ny lamatoretra amon'ny lamatoretra rehetra ao amin'ny tany Egypta io no ampahirezana ny olona pasteur Rafany Mejatsoa indrindrindrindra ianao manatrika ny tia ty zay no mahatonga ana miteny foana ary mamerina tsy le fitanondrehana no vahaolana fa ianao mitraka satria efa akaiky ny fandresena efa akaiky ny fandresena ianao mila mitombo hery no vahaolana fa tsy ianao be taraina fa misy an'reto olona reto nge pasteur Rafany Mejatsoa mitaraina any amin'ny dadatoany mitaraina any amin'ny dadany mitaraina any amin'ny rahavaviny mitaraina any amin'ny zokony tapitry hitaraina ny daolony mbola le vahaolana eritreretiny ihany no eteherany zay ihany mbola eritreretiny mitaraina any amin'ny pasterany mitaraina any ary mitaraina ary zay olona rehetra hitany hitarainana daholy nefa io fitarainana io tsy mamaha olana nefa nge le fitarainana tsy mamaha problème le fitarainana tsy miteraka vokatsoa teo aminy azonao le fitarainany ara mahatonga ny olona ifosa azy ary efa nanao an'izany foana nefa izy hatramin'izay ary efa nanao arakaraky ny tarainany ary de vao mainka fosan'ny olona hoe tena avy eo izy malahelo ray mba hanarany ao izy mba antantara tamin'le zao baviko hoe zao mahazo aika ny fosany taman'olona ndray de tsisy olona tsy malala an'le problèmako satria no everinao fa izany fa ianao mila matanjaka ny ara-panahinao rahalahy mila mitraky ianao rahalahy mila tsy manay kozongozon'ny devoly tsony ianao manomboka eto akaiky ny fandresena de mila miakatra ny ara-panahinao zany le izy ndraindray ianao eny an-dalana sady efa mirotoroto kely mitady asa aria tanjombato de avy eo miverany ambotsaraba mandeha ditongotra de avy eo ndray hoe aria ambomanarina olo misy asa misokatra fa mandehana de miha mandehandeha kely eo de tetezinao daholo miaraka amin'ny tsy fihinanakanina amin'io sady ditongotra ny tsisy sakafo hoanina ny tsisy nininina tsisy olona mitsetra ary amin'io mbola miaraka amina adi-tsaina eny amin'ny arabe adi-tsaina alahelo tahotra inona ny hitrangany an-trano inona ny hoan'ny vady aman-janaka fa ny anao ohatra ny vita ihany fa mivady aman-janaka tsy zany no ilaina tsy firotorotonao ny ilaina fa ianao mila tsy maintsy mitsaka ry mpino malala miresaka amina mpinotsika eto pasteur Rafany Mejatsoa ary miresaka amina kristianina fa tsy ho tafavoako anatin'ny ady ianao fa raha tsapanao efa akaiky ny vahaolana de tsy maintsy mitraka ianao satria ao anatin'ny ianao mitraka io no afahan'Andriamanitra milatsaka eo ampovoan'ny fahavalonao eto Andriamanitra tena miteny mihitsy hoe zany hilatsaka eo ampovoan'ny fahavalo ary za de milaza aminao pasteur Rafany Mejatsoa fa nafiry nisa fahavalonao nafiry njato nafiry arivo nafiry tapitrisa zany Andriamanitra milatsaka eo ampovoany zany tsisy hevitra zany tsisy hevitra zany grave be zany zany Andriamanitra milatsaka eo ampovoan'ny fahavalonao zany grave be zany ary midaraboka daholo nafiry ary na izy menjera daholo rehefa Andriamanitra no milatsaka eo ampovoany zay ary zay ny ampahirezako andreto mpijery fandaranreto mila ianao no miakatra mila ny ara-panahinao no miakatra ny dimension anao no miakatra atonga ny zavatra rehetrarehetra miova sy mitranga ary iseho eo amin'ny fiainanao mialohany amara-panahina pasteur Rafany Mejatsoa io no dingana tsy azon'ny olona elana pasteur raha mbola mieritreritra ny tafavoaka izy afandray manko ny olona efa nisafidy oreraka hafa zay afandray ny olona efa namoifo hoe oka zay fa zay lalany ihany lalany hafa koa zay fa raha mbola miady ny olona ka mieritreritra ny tafavoaka de za tean'olo-tsaina ary tia-pahafantatra ny olona pasteur fa aleo tsy mandany andro tsony aleo tsy mandany fotoana tsony fa afaka tonga de misaoty ianao mitsofoka atao anatin'ity vahaolany fanapahan-kevitra ity mamela ny fiainanao idiran'Andriamanitra ny tsehitra ary ho raisin'Andriamanitra ndraikitra tsy maivana ny nataon'ny Mosesy pasteur tao anatin'ireo zavatra anankisivy ireo ary tsisy fahefanana vita an'izany tamin'ny andron'ny Mosesy nanao andreloza sivy zay efa zava-doza mafy farao fa efa nizongozona ihany
kanefa ny zava-misy koa mijanona teo amin'le niozongozona fa mbola tsy tonga tany an'le vahaolana faratampony efa goavanyireo ary zany koa ny zavatra ataon'ny olona matetika pastera ny zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainany nefa totony hamahany olana hitadiavany fanafana nefa nisy vahaolana amin'ny apahany misy vahaolana amin'ny apahany de misy no safidy ijany amin'ny vahaolana apahany fa misy mbola tsy afapo de mampiasa ny hery ny tadidiko ny tantaran'ilay vehivavy naraha 12 taona izay mitovy amin'izany teo sitrana tahaka ny olona ihany izy teo afaka tahaka amin'ny vahoaka rehetra ihany izy fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nandany fananany tamin'ny mpanao fanafody satria teo afaka raha misy azo namidy de namidy ny trano raha misy azo namidy de namidy ny fiara raha misy azo namidy de namidy ny tany amina hektara fa indrisy tsisy ny volany amin'ny banky moa efa lany 0 amin'ny valiny fa tokana ihany de ty fanapa-kevitra ty hoe Jesosy sisa Andriamanitra sisa ny vahaolana raha mieritreritra mbola teo velona teo afaka ary tafavoaka amin'ny fiainana fa iny fonanao dingana izy pastera na de nikasika azy de le zavatra vao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hery amin'ny alalan'ny fahasoavana miditra ao anatin'ilay olona anankiray mampipita n'ilay fahefan'Andriamanitra ao anatin'ilay olona anankiray anapoka n'ilay herin'ny fahavalo io no nanangana ny vehivavy io ary mino fa efa potika izy tao anatin'izany rava ny fahasalamana potika amin'ny fiainam-pitiavana inona moa ny fiainam-pitiavana vanina amin'izany so paster potika amin'ny fidiram-bola olona marary ve afaka hiasa fa iny foasitrana izy mino fa ny anatanjaka ny asalama afaka ny asa nitra amin'ny vola ary araky ny teninao teo hoe ny olona ry miapotika fa ianao miansandratra ianao potika mandadilady any aman'olona manampy tamby olona ka ianao tsy aleny tsisy inina iza ny anantonanao ao fa amin'ny fotoana ianao miamisandratra mody ho azy vadinao io milamina ho azy fiarahamonina io ary olona nanilikilika anareo eo ny atateraka any hoe andadilady eo anatenao amin'izay fotoan'izay nefa tsy hainao tsony mandray an'le andraikitra tsy hainao tsony mamaha an'le olana fa io ny ilana an'ilay kasika Jesosy tao amin'ilay vehivavy io ny ilana an'ilay etsika Andriamanitra tamin'reto zanak'Israely reto anapoka ny hery ny fahavalona matra azy amanjatonjatonjato taona ny hatrany amin'ny taranaka maro ary io ny ilaina eo amin'ny fiainanao ao amin'ny tokantranonao ao amin'ny ankonanao io ao amin'ny fandrarana tsy mety ary raha mbola tsy zay ny vahaolana ninina ataonao ao miala maina rava maina foana ary miaina ny reraka amin'ny fananana ny rava za ary tian'olotsaina hoe aza miezaka mafitsony ary aza lanina ny fananana fa za raha mbola misy andreo miangana fa raha ohatra ka ikely aina de ndao hitady an'ity famonjen'Andriamanitra ty ndao hiezaka de ndao anao dingana amelan'Andriamanitra hiditra tsehitra ary an'olotra ny adinao eo ampilatanan'Andriamanitra fa zany ny vahaolana tsara indrindra azo antoka ary tsy mamitaka ary hitondra ho any amin'ny fahombiazana de efa nisy fampanantenana nolazain'Andriamanitra ho tateraka eo amin'ny fiainanao fa ilamina io ho resy io ady io ary azo avadika ho tatara izao ady mafy zay misy sy mitranga eo amin'ny fiainanao zao pasteur zava-dehibe zay pasteur zay no ampahirezako andreto olona eto tapamaranana ny fotoana de vavaka tsika toy izy foana mivavaka vavaka toy izy mivavaka ary vavaka matanjaka fa mitsonika ho azy ny fahavalonao indrindrandrindra ren'le hoe mpanompo sampy reny pasteur misy olona miresaka amiko hoe tompotrano izy tompotrano manana trano de mpanompo sampy ny manofa an'le trano mpanompo sampy de manao ody komoriany reny na ody gasy de teo tsy mety miala le olona fa milalao ody roana tsy mety miala akarina tribunal tsy mety miala akarina fokotany tsy mety miala tsy mandofa trano koa tsy mandofa trano ny ady tsotra be ny teneniko aminy tsotra be asivy vavaka ao antranonao de asivy selulona ny de ataovy selulona matanjaka isan'andro atao vavaka matanjaka isan'andro de ho hitanao ny mamarina zao torotenin'ny pasteur zao ho hitantsika eo reo raha tsy alao zany manomboka mampiditra an'le herin'Andriamanitra ifanandrina aminy ampidiro ny herin'Andriamanitra de ho hita eo reo olona tsy alao zany reo olona milalao ody gasy lazainao ody ratsy reo na ody komoriany reo ho hitantsika eo reo zay tsy alao amin'ny trano asivy voly mavaka foana ao antranonao ao isan'andro de roainy de voly zay le hetsika zay fa reo tsy voaroka ny tribunal reo tsy voaroka tao amin'ny tamin'ny fokotany reo tsy voaroka tamin'ny tsy fandavam-bola hitsoka matanjaka eo reo tsy zakany io tsy zakany ny herin'Andriamanitra pasteur fa tsy maintsy tonga de mibatany entana izy vao misy herin'Andriamanitra mitsofoka ao amin'ny toeram-piasany io lazainao fa misy mpilalao ody mpamosavy eo ampiasana tsy tianao makahalanao miady aminao ny directeur ny chef de service tsotra be atanjao ny vavaka atanjao ny vavaka amin'ny directeur anao mpanompo samy mpilalao ody ratsy io mihitsy izay mitady ny fomba androananao sy analananao amin'ny toeram-piasana atanjao ny vavaka fa jerenao zay mipitika ame aloha
na ianao na directeur makahalanao iny mipitika amy aloha fa vavaka ihany pasteur ny tsy tatan'ireo zay mihitsy vavaka ihany ny tsy tatan'ny fahavalinao rehefa Andriamanitra no milatsaka eo ampovoany paritaka amin'ny fahavalinao am'ireo le hoe fianakaviana miady aminao fianakaviana manenjika anao aza misitry belona ndraindray tsika hoe satria manenjika anao fianakaviana miady aminao fianakaviana de latsa anao lasa voamaika tsy mivavaka fa voamaika ampitomboy ny herinao fa ho ataon'Andriamanitra miady atrano reo olona makahala anao reo zany pasteur ane zavatra hita isanandro efa fiainana miady atrano reo olona makahala anao sy manenjika anao reo fa jerenao nytoy an'izany toroteny zany fa atomboy ny vavaka ataonao ary de ho hitanao fa ny afarana nge pasteur raha mamaky ny toynytsika amin'ny andininy faharoa de hoe mitenena amin'ny olona aoka ny lehilahy samy angataka firavaka volafotsy volamena amin'ny namany avy ary vehivavy keo angataka amin'ny namany izany hoe eto ampamaranana nyty le loza fafolo ty nangoro-karena ny zanak'Israely arabaky teny le mangoro-karena tena nangoro-karena mihitsy le arabaky teny zany hoe ireo arena zay no mahatonga na miteny amin'ny reto-pojereo fandarany reto matetika raha mbola azonao ataony tsy miala ao amin'ny patron anao raha mbola azo ataony tsy miala ao mety ozy izy le olona mako hoe le patron anay manompo sampy le patron anay manompo an'ry manompo boda manompo an'ry manompo an'izao tsy mitovy ny finoana le patron anay avelao izy anompo ino ny raha ino zavatra tompony ihany zay ny tompony patron anao zay ny safidiny zay mety amin'ny fiainany zay mety amin'ny fiainany fa tsy voatery nge hitovy finoana aminao ny patron anao e tsy voatery hitovy finoana aminao ny lehibe anao e fa ka voatery hitovy finoana aminao ny lehibe anao fa izao ataovy matanjaka fotsiny vavakao de ho hitanao fa ireo angoroniny ireo arena angoroniny amin'ny fanompontsampy reo ho avadika Andriamanitra tsy hoelao aminao zanak'Andriamanitra ho afindran'Andriamanitra aminao io fa ny vavaka ataonao ny matanjaka fa tsy mila mikorotana amin'izany ianao ny asasa de mampatahotra fa manompo sampy ny patron inona ny atahoranao zay fanompontsampy ataony any avy aloha za nompo sampy fa vavaka ataonao koa ataovy raha mahery ianao mila matanjaka raha mahery ny Andriamanitra ao asehoy de ianao ny matanja fa na hoela na hoaingana avy aloha izy angorona mikalan'oro e avy aloha izy angorona fanompontsampy e fa raha tena velona ny Andriamanitra ao afindran'Andriamanitra any amin'ny final tsy any amin'ny demi final fa any amin'ny final mifindra ao aminao reo amin'ny fomba tsy takatry ny sainao reo areny reo zay ny nambaran'ny baiboly tamin'ny zanak'Israely ny Egyptianina nangorona nandritry ny amanjato taonany volamena sy volafotsy fa tao anatin'ny seconde vitsy melohan'ny alan'ny zanak'Israely tao Egypte nifindrany amin'ny volamena sy volafotsy bata mamata amboniny ary tsy niala tao izy raha tsy azo n'le volamena sy volafotsy zay Andriamanitra ny mamindra ny arena ho eo aminao raha ho tsara ny ara-panahanao nday vavaka tsika isaotra ny tompo misaotra indrindra raha io raha afaka anandre zany fampianarana sy toroteny zany zay nampianaranao anay hoe ianao de milatsaka ao anatin'ny adinay ianao de milatsaka ao anatin'ny problème anay nampianaranao anay fa mila matanjaka izahay ary nampianaranao anay fa mila mandresy ihany koa izahay mino tompo fa izany fandarana izany zany toroteny zany ane dia anova zavatra be dabe tokoa amin'ny toepony retolay reto ho amin'ny toepanany retolay reto ho amin'ny fiainany retolay reto izany fampianarana izany ane Jesosy de tena resy lahatra manokana mihitsy fa isy olona maro ivoaka ao anatin'ny fanandevozana eo ampelantanan'ny Satana kristianina maro zay reraka asikivy ho tonga ho amin'ny fandresena mezinezina misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen zay pasteur ny fotoanantsika teto ataoko fa mazava zay raha fitinina fotsiny resaka de zao hoe mila matanjaka ianao e raha te handresy fahavalo ary ao anatin'ny hoady faraparany io rehefa nanomboka nahita ianao ry kristiana fa efa nanomboka nahita fahagagana tsikelikely aza mataotra ianao fa tsy maintsy tonga any amin'ny final ianao tsy maintsy ianao niatrika final efa hita le lalana pasteur fa le mizotra sisy ty ataontsika ty ary zay no hitaritana ny olona ndeho ao fa tsy maintsy tonga any amin'ny fandresena tsy maintsy tonga any amin'ny fandresena ary rehefa tonga amin'ny final ianao de tsy mijanonao final fa tsy maintsy ianao champion tsy maintsy ianao champion tsy maintsy ianao ny mibata ny amboary azonao ka de mahereza araky ny efa nampahereziko teto moa zany pasteur sy ny fampahafantarana tetoko ty fa tsy de tena fotoana akory fa fampahafantarana ny fotoana amin'ny sabotsy ho avy zao ito akohavana be izy satria araky nambariko teo ihetsim-pinoana
zany hoe ianao hietsika dia ao ambadiky ny fihetsehanao no mihetsika Andriamanitra ianao hitsangana dia ambadiky ny fitsangananao no mitsangana Andriamanitra zay le resaka raha fitenina dia amin'ny sabotsoavy izao tia dia anoetsim-pinotsika izay atanjahana be mihitsy ny ara-panahinao hoe hivoaka ny Egypte ianao a hivoaka amin'ny fanandevozana ianao dia manomboka hoa mba raha manana costard ianao dia manaova costard lobaka tsaratsara cravaty olona lasalasa manao mipozipozin'ny olona hoe fa tafity hoe hivoaka amin'ny tany Egypte azonao hafa zany le hoe nkapohana tamin'ny karavasy tao Egypte ianao dia ny rafafana karavasy naelo lava amin'ny tanondro dava tsy zay tsony zany ty fa efa mivoaka amin'ny tany Egypte ianao mibatan'le areniny miaraka ny arem-behivavy dia zay ny mahatonga ana amin'ny teny amin'ny sabotsoavy izao ianao mila mandro tsara mety volo tsara esory amin'ny pozinao mihitsy mipozy mampamambalahelo kely fa asehoy mihitsy zany hoe zany zay fa efa hivoaka ary ao ambadiky zay Andriamanitra anao zavatra tsy takatra ny saina satria io ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo moa rehefa mitsofoka paster raha fanomisy tody teo fa fanomanana goavanao a fanomanana goavanao le fandresena efa ho avy fa fiomanana aloha tsy maintsy napetraka mihitsy fiomanana ao final zany hoe raha tsorona zany efa vitanao no huitième de finale dia efa nandingana quart de finale ianao dia efa niditra tamin'ny demi finale dia hitsofoka amin'ny finale miandro amin'ny filatsahany vokatra fotsiny zay le resaka raha tsorona le izy paster famijatsoa goavambe izy ty amin'ny sabotsoavy zao etsy amin'ny samafy mandalo eny amin'ny samafy any amin'ny sabotsoavy zao paster samafy tanjombatomba any atsimo ametraka vavaka goavana araka zany fampianarana zany ary etsy amin'ny mongote andrefa nambojanary moa ny tena natanterana ity fotoana lehibe ty ambony riana ambany riana etsy amin'ny trano angara ao andrefana ary etsy amin'ny trano vaovao dia tanjaka be zany izay fotoana izay raha tsorona paster zay ny azo resahana dia mirary ny fitahina ho an'reto mpijery atsika reto efa manomboka tokony ho miramirana misantatra ny sahady an'izany atao hoe tafavoaka miaina sahady amin'izany atao hoe fiainam-pandresena izany manomboka amin'ny toe-po-toe-panahy toe-tsaina somary avoaboaka ety ivelany mihitsy kio fa ho lasa fiainany rehefa avy eo paster samita iny tompo itsika menaka le resako tamin'iny hoe mitondra tomobile raha misy dia mitondra moto raha anana zay zay anananao etiny ny tele tsy entina fa sao detina ny tele fa ny tele fa zay azo hoe mba ety ivelany zany hoe véhicule anananao dia eto mba amin'ny 6 heures maraina io fotoana io paster famizatso veloma tompoko veloma tompoko